miarabantsika manaraka indray ny fandarana tontolo numerika arahantsika anio mahakasika ny tetikasa ifokotany izay nankin'ny fitondram-panjakana amin'ny ministerany fampiroboroboana sy fanovana ny haitao arakajy mirindra ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Araka izany dia miroso hatrany amin'ny fanapariana ny karne pokotany vaovao manara-penitra misy marika manokana na ny QR code ny fitondram-panjakana. Androany no anaovantsika ny fanombohana ara-pomba ofisialy ny fizarana ny karne pokotany manara-penitra. Zany hoe ny karne pokotany zay ho apetratsika eto androany dia misy ny fanamantarana manokana ny QR code. Raha vao scaneny iny tonga dia fantatra hoe ito ny loham-pianakaviana tonga dia fantatra mombamomba anazy dia fantatra daholy hoe iza ny olona monina ao amin'ity tokantrano anankiray ity. Ny karne pokotany zaraina manomboka izao zany dia karne mpianakaviana, zany hoe isaky ny fianakaviana iray dia manana karne pokotany anankiray ary indrindrindrindra anamora ny afanisana ny mponina fa anamora ihany koa ny fizarana amin'ny fanomezana zay ho avy rehefa tonga ny fanampiana. Efa ao ampetratsika amin'ny fomba ofisialy koa le hoe hotspot wifi. Izy io zany ny telefônina rehetra dia afaka mampiasa connexion maimaimpona mandritry ny adiny ray. Zay ny zavatra ao ampetratsika isaky ny pokotany io zany ny fampandrosoana ampetratsika. Digitalisation à très grande vitesse. Tonga eto an-toerantsika zany androany androvatofilo anokatra amin'ny fomba ofisialy anohizatsika nyzany tetikasa rehetra zany momba ny digitalisation. Iresatsika ny karne pokotany manara-penitra, iresatsika ny fanomezana internet amin'ny pokotany eran'ny nosy fa dia tena fankasitrahana nomenanao androvatofilo pelapena antsika fa digitalisation tsy azo manina tonga anao androvatofilo mampiseho fa dia tena misy vokany afo tafahitaranao atsika ka dia mankasitraka teraka be eo amin'ny ho an'ny fianaran-tsoa manokana dia ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy no tonga nizara sy nampahafantatra izany mivantana ity tetikasa ifokotany ity. Arao ary ny fandaharana. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanatsarana ny fomba fiasa sy manamora ny fikirakirana taratasy ara-panjakana ny fampiasana karne pokotany manara-penitra. Ao anaty drafi-pampandrosoana napetraky ny fitondram-panjakana antsoina hoe ifokotany ny fampiasan'ity karne pokotany vaovao ity. Araky ny vina napetraky ny fitondram-panjakana tokoa dia ho aparitaka manerana ny nosy ity karne pokotany vaovao ity ary efa natomboka tamin'ny faritra maro izany. Teto Fianaratsoa dia Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina mihitsy nampahafantatra amin'ny antsipiriany ity karne pokotany vaovao ity. Ary ankoatra ny fizaran'ity karne pokotany ho an'ny isan'ny tokantrano ity dia nanome fitaovana ihany koa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny MNDPT na ny ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny atao arakajy mirindra ny positra sy ny fifandraisan-davitra. Fampitaovana toy ny solosaina mba halavorary ny asa aman-draharaha atao eny amin'ny fokotany. Ny antony tongavantsika eto nandalo teto tsy manana barao pokotany ny eto Ambatolakisoa dia miprésentena plan hoe eto amin'ity tany ity afaka anaovana barao pokotany. Tsy ny salasalana dia raisy egodra azy fa ataovy zany barao pokotany zany dia mahafinaritra ny tonga eto Fianaratsoa androany fa itokanantsika barao miendrika barao tsara ohatran'izao ny mponina sy ny vahoaka eto Ambatolakisoa. Zao ny zavatra atao nefa antsika tsy manome tapany fa rehefa manome dia atao hatramin'ny farany zavatra rehetrarehetra ary tsy hoan'ny fokotany eto Ambatolakisoa ihany fa ny fokotany rehetra eto Fianaratsoa dia omena fitaovana daholy ao anatin'izay hoe digitalisation zay raha nandalo teto tamin'ny fotoanan'ny Covid sahirana ny zarazavatra satria ny karne pokotany samy manana ny azy. Tsy fantatra tsony hoe iza ny tena karne, iza ny tsy karne. Tsy manara-penitra zany, betsaka milaza hoe zay nahazo fanomezana, zay tsy nahazo fanomezana. Dia teo ny natao ny ezaka rehetrarehetra hoe tsy mety zany. Fa ny tokantrano ray manana adresy, manana fianakaviana dia tokony mahazo karne pokotany avokoa. Zao zany tsika dia hanatanteraka an'izay satria
misy ny carnet pokotany zay ametrahantsika n'le hoe ifokotany. Ty carnet pokotany ty dia misy QR code eto. Zay olona misoratra zany dia ny loham-pianakaviana alaina sary. Dia vao scanena fotsiny ty QR code ty dia hita eo ny sarin'ny loham-pianakaviana hoe tia ny raim-pianakaviana na tia ny renim-pianakaviana ao anatin'ity adresy ty, ao anatin'ity tokantrano ty. Tsy misy tsony zany carnet sandoka andehandeha any fa carnet zay manara-penitra ohatran'izao avokoa ny zavatra atao. Zany hoe ho avy ny fanampiny, ho avy ny fijerevana ihany koa ny asa zay tokony ho atao, ny asa tokony ho atao ny isan-tokantrano amin'ny alalan'ity carnet ty dia ahafantarana avokoa zany ireo zay efa nahazo fanampiny, ireo zay efa nanefa ny adidiny sy ny asa rehetrarehetra nataony teo anivon'ny fokotany. Zava-dehibe zany miditra ao anatin'ny modernisation tanterakantsika zany zao. Noho izany dia ny tokantrano rehetra eto Fianaratsoa efa reo daholo ny carnet tsy maintsy mahazo carnet pokotany digitalisé ao anatin'ilay atetikasa ifokotany avokoa manomboka zao zany. Fa ankoatran'izay dia omena ordinateur avy ny fokotany rehetrarehetra tsy akanavaka eto Fianaratsoa. Anaotsika ny hoe identifiant unique. Ny identifiant unique dia ny olom-pirenena rehetrarehetra tsy maintsy misy ny reconnaissance faciale sy ny empreinte digitale zay ianao ihany. Rehefa vita zay fanaovana an'izay identifiant unique zay, ny olom-pirenena anankiray zany dia fantatsika hoe ty rakoto firy ny numéro amin'ny carte d'identité zay ny amezana ordinateur anareo dia anomboka ny io identité unique io tsika zany afaka volana vitsivitsy ny ponina rehetrarehetra atao Madagasikara ary tsika nanisany voalohany anao an'izany aty Afrika efa nahazo financement tsika tamin'ny Banque mondiale anaovana an'izany identifiant unique zany. Zany zavatra zany no ataontsika mba entina hampandrosoana aingana mba hampalohany fa tsy hampafarany tsony any Madagasikara. Tsy maintsy mandroso Madagasikara, tsy ho adino tsony Fianaratsoa, sola tokola makasitraka tokovavy. Tonga dia automatikany izy dia mivoaka ohatr'izao. Tonga dia afaka imprimena ilay certificat de résidence. Hita daholo zany mahakasika anazy hatretra ity zao izy le raim-pianakaviana. Aty ambany kosa ahitana an'ilay membre ny fianakaviana. Tsara tsindriana ihany koa ity misy ahitana ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny hafaran'ilay izy zany juste ny cachet avy amin'ny fokotany nanaovana an'ilay izy. Ya, mahafinaritra be mihitsy moa le izy teo satria certificat de résidence zany samby ray minitra koa dia vita. Tsisy manoratra, tsisy zavatra sarotra ny atao ary zay le tanjona apetratsika eto amin'ny firenena. Ary logiciel ohatran'ny tony dia atao eraky ny fokotany manerana ny Madagasikara. Ya. Makasitraka. Amin'izay rehefa misy zavatra atao tonga dia vetivetika ohatran'ilay tao le izy. Omeko ihany koa ny carnet pokotany efa mahazo ihany koa Randriamanantsoa Davidson. Carnet pokotany vaovao manara-penitra mihitsy. Noho ny fahazoantsika zao ordinateur mikasika ny fikarakarana ny informatika ny fokotany zao dia faly zahay nahazo an'io fitaovana omeny filoham-pirenena io. Tena mora dia mora aminay tokoa satria efa nanao ny essai zahay tao ary efa azoazonay aby fomba fikarakarana azy na izay zavatra rehetra azo fikarakarana dia tena mora dia mora. Tena isaorako voalohany rehetra aloha dia ny ao amin'ny paositra sy ny fifandasan-davitra dia isaorana ny fankatoavany rehetra ny zavatra zava-bita izay natao teto amin'ny faritra masiteratra ambony. Manara-penitra ny varoam-pokotany izay natolotry ny filoham-pirenena ary ekeny rehetra zany satria samy hanana ny anjara tarifiny azy aby ny rehetra amin'ny resaka mikasika ny ordinateur. Dia isaorana ny filoham-pirenena amin'ny fanomezana an'izay fanolorana nataony tamin'ny fokotany rehetra izay fa tsy ho anambadilaky soreriana. Amin'izao andro fanolorana ny ordinateur
fanjakana zao dia isaorana lehibe dia lehibe mihitsy mitondra fanjakana atany amin'ny faratapony ambony amin'ny président république sy ataty amin'ny préfecture ataty amin'ny région ataty amin'ny commune ny manarakaraka zay dia faly zahay nahazo an'izao ordinateur zao satria hanamora ny asanay io amin'ny fanatotoloana indrindrandrindra dia amin'ny fanaovana ny saisie fataloha mantsy fanaovana ny certificat de résidence reny certificat rehetrarehetra antanana daholo zao izy zao atao amina ordinateur dia malaky ary ny fandroatana ny mponina ao anatin'ny liste mponina isaky mipokotany dia ohatrany hoe mora dia rehefa misy fitadiavan'ny mpitondra fanjakana an'izay liste ny mponina zay na ny isan'ny mponina na ny isan'ny mpividy dia mora hita ao anatin'izay ordinateur daholo isaorana lehibe dia lehibe koa ny poste nanomana anay tamin'ny fanaovana ny saisie ny anaran'ny olona rehetra tamin'ny fotoanandrony zao moa vao tonga ny ordinateur dia vao maika tena misaotra koa zay amin'izay fahatongavan'ny ordinateur ho an'ny pokotany zay. Izay indray ary ny fandaharantsika androany manome fotoananao ho an'ny manaraka indray. Veloma tompoko.